Ao anatin'izay fiara-miasa Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay dia ny fiatomboan'ny volana septambra ho avy izao isy ny hetsika antsoina hoe herinandro ho an'ny koreana zany kolontsaina koreana eto amintsika. Ity hetsika ity dia noresahan'ny ambasador'ny Républicaine Corée izay miasa simono eto amintsika tamin'ny ministry ny kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka malagasy tetsy anosy no nafahandro tontany resaka ny makasika ny fandaharam-potoana ho amin'izany. Nanatanteraka fitsidiana ara-panajana ny ministry ny kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka Ramatoa Joasy Leonor teny amin'ny Birao any Anosy ny maso ivoan'ny Républicaine Corée Atsimo Andriamatoa Pile Wokim niresahana nandritra ny fionana teo amin'ny rotonta ny hetsika ara-koltorary na ny herinandron'ny kolontsaina koreana izay ho karakaraina amin'ny fiatomboan'ny volana septambra ho avy izao. Ao anatin'izany herinandro ny kolontsaina koreana zany dia isy ihany koa fankalazana ny fahadimam-popolo taona ny fiarah-miasa ny firenena rotonta. Dia ataoko fa zava-dehibe izay nazavaiko azy teo moa izany fa betsaka ny zavatra mampifandray antsika. Ny kolontsaina koa moa dia fomba azo ifandraisana mora kokoa satria mba ao anatin'ny ataoko hoe falifaliana no anatanterahana an'izany. Voaresaka nandritra ny fotoana ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta. I Korea Atsimo rahateo dia afaka ataon'ny Madagasikara ho firenena filamatra momba ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra maro. Isika rahateo manana ny herizika ahafahana misandratra sady tsara toerana raha ny lafiny ara-jeografika no jerena.